Sabotsy fa telo ny volana mars 2024 atolotra ny araba toko lasy toko vavy ary manasanao zay anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra ma TV avy hatrany dia ny tontolo politika no iarahantsika manokatra ny fampahalalam-baovao zany manampahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny informatika Ray André Matomamy Raharmanana dia nanambara ny tenany fa isan'ny irotsaka ho isan'ny fidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka izao nosoritany fa teknisiana ny tenany fa tsy mpanao politika. Isan'ireo ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena Imamy Raharmanana araka ny fanambarana ofisialy izay nataony ny alarobia lasa teo. 25 taona ny lehilahy ary manampahaizana manokana mikasika ny informatika izy indrindra fa niresaka famolavolana irony application irony. Efa niasa ho an'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ihany koa. Tamin'ny volana May taona 2024 izy no resy lahatra fa irotsaka hovidiana. Taty amin'ny 2016 dinganiko mitantaka nisy fifandraisan-dahatra tamin'ny tena sy ny olona manodidina amin'ny lafiny ara-pirenena. Fifandraisan-dahatra nandritra ny dinganiko 30 mai 2016 vao nieritreritra hoe sao izay marina ny alalana volan'Andriamanitra hatramin'izay 2006 ka ny ady tsoky taorian'ny fifandraisan-dahatra dia zao tenenitra raha izay lui zao zany dia zao ampanetretera sy amin'ny anaran'i Jesosy mandraisiko ny fanapaha-kevitra fa hipotsaka filoham-pirenena 2018 dia ametraka an'i Jesosy loha izay fankatsara tsy lohan'ity firenena ty zay fotsiny eo izy mandatananao fa za tsy maintinao amoksampy amtompo fa tsy miaraka ampetomamsa noho izany raha ny fahitako azy ty mission natao eto Madagasikara fa tsy karera politika satria eto Madagasikara dia tsy maintsy misy natao redressement et développement. Mizara roa lehibe ny vinakasainy ho tanterahany izay mifototra amin'ny fanarenana ny Madagasikara. Zavatra roa lehibe natao eto Madagasikara ao anatin'ny vilona mpiara-monina sy ao amin'ny paikady maintina ametrahana zavatra teo redressement et développement zany zavatra roa ngeda be dia io soratra amin'io visuel ao io hoe comment développer un pays à partir du changement de mentalité. Et comment changer la mentalité à partir de l'information. Nous avons évité de Madagascar. Ni à travers révolution à la nouvelle technologie. Il dit que c'est un changement de mentalité sociétale. Notre étienne en marche de la période. Il faut bien plutôt. Ni à Madagascar. Il faut faire des avalanches de marche. Les avalanches de marche, c'est une activité ministérielle, infrastructure, équipement militaire. C'est où il y a une très grande forme de famille, par rapport à l'équipe. Il faut y être une étude de tout. Si les avalanches de marche, nous, à Sandra, fan zavatra tsy hita maso no avoaka ho hita maso zay le fomba fiteny azy miaratsiny amin'ny teny baika système numérique mué en système physique. Nilaza mazava fa tsy mpanao politika fa kosa teknisiana Imamy Raharmanana. Niantso ny malagasy izy mba amerina ny fitiavan-tanindrazana indray. Nanambara ihany koa izy fa tsy misy olona ahafantarana an'ity Madagasikara ity raha tsy miankina amin'ny Jehovah Andriamanitra. Na izany aza nefa dia nilaza izy fa tsy hemitra intsony na inona izao.